Fiatanany tompo daholy, ny zavatra hovaliko amintsika androany zany de par rapport amin'ny zavatra voizen'ny olona sy ireo tsy mpino sy ireo tsy vonona andinika soratra masina fa ny anohitra be fahatany sy mivoy an'ilay firehikevitra ny amin'ny hoe aizy zay Jesosy Kristy anareo eo manina izy no tsy tonga mamonjy ny malagasy amin'izao fahoriana sy endrim-pahafatesana be da be izao, maninona raha misy zany Andriamanitra izany de misy ny karazana mizera sy ny fifamonoana ady etsy sy eroa. Zay zany no anomezako valiteny amintsika par rapport amin'ny raisonnement baiboly. Hoy ireny olona ireny aizy zay Jesosy Kristy raha misy feandriamanitra de maninona no tapaka foana ny jiro tsy misy ny rano insécurité manapatra ny mpanambola sy ny sisa be da be. Izao no zavatra ampitaiko amintsika selon la Bible hoe zao Jesosy Kristy tsy piasa antsika. Zay aloha tsara petraka zay ary tsara voaray antsika hoe Jesosy Kristy tsy piasa antsika. Maninona no miteny an'izany? Tsy hoe rehefa tojo olana isika, tojo insécurité isika, miakatra be ny euro par rapport amin'ny ariary tsy misy rano tapaka foana ny jiro de atsoitsika Jesosy Kristy amahan'izany olana izany. Zany hoe amin'izay fotoana izay zany de Jesosy Kristy atsoitsika hiasa ho antsika. Tsy izay no raisonnement biblika ary tsy izay no antony nanolorany Jesosy Kristy niainy teo amin'ny hazofijaliana. Zay ny zavatra voalohany zay. Ny zavatra faharoa tsara voaraintsika ihany koa de hoe nomen'Andriamanitra totoa ny sitrapony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy nanomboka tany amin'ny asany lalàna. De en détail ohatra hoe aza mangalatra, aza mamono olona, aza mijoro vavolombelona andainga, aza mitsiriritra sy ny sisa be da be. De izao par rapport amin'izany détail amin'ny soratra masina izany de hoe ny fanontaniana mipetraka de hoe isika miantso an' Jesosy Kristy ho piasa antsika ireny ve mandeha araky ny sitrapon'Andriamanitra zay nomeny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny amin'ny hoe aza mangalatra, aza mamono olona, aza mijoro vavolombelona andainga sy ny sisa rehetrarehetra, sa hoe rehefa ao anaty impasse isika de hoe aizy Jesosy Kristy maninona raha misy zany Andriamanitra izany tsy asiana midina izany Jesosy zany amelona ny jiro tapaka, ny rano tsy misy sy ny sisa be da be. Tsy izay le izy, tsy izay le izy fa ny raisonnement baiboly selon la Bible de hoe ataontsika aloha ny sitrapon'Andriamanitra dia manampy antsika izany rehetrarehetra izany. Fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana de hanampy anareo izany rehetrarehetra izany. Zany hoe accepteo ny herin'ny filazaon-tsara hoe aza mangalatra, aza mamono olona, aza mijoro vavolombelona andainga, aza mitsiriritra sy ny sisa be da be. Fa tsy hoe isika mijoro vavolombelona andainga be satria manana fahefana ao amin'ny fitsarana, isika mpamono olona be ampitoraka gaz lacrymogène sy ny sisa rehetrarehetra na amin'ny endriny hafa manatsatokantsy na amin'ny alalan'ny intoxication alimentaire sy ny sisa rehetrarehetra satria manana pouvoir any amin'izany mampiasa ny gendarme na mialatsiny amin'izay na tsy mampiasa gendarme ihany koa fa amin'ny endriny hafa. De rehefa ao anaty impasse amin'izay tsika de aizy Jesosy Kristy atsoitsika ho piasa antsika amahany jiro tapaka sy ny problème ara-bola sy ny hoe midina be ny ariary par rapport amin'ny euro ambony be sy zavatra ohatrohatran'izany. Tianio ange zany zavatra zaraiko aminao zany. Selon la Bible ary aza miala amin'ny baiboly andao sika verina amin'ny baiboly andao hibebaka fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany de rehefa avela ao anatitsika ny herin'ny filazaon-tsara tsy mahay mangalatra intsony isika fa tonga natiorantsika ny fiainana selon la Bible. Tsy mahay mamono olona intsony isika, tsy tiatsika zany mamono olona izany. Tsy mijoro vavolombelona andainga intsony isika ao amin'ny fitsarana ainsi de suite sy ny sisa rehetrarehetra mandeha araky ny fahamarinan'ny soratra masina. Dia mivaha ho azy zany problème be da be isan-karazany hoe insécurité, fanolanany, intoxication alimentaire, jiro tapaka sy ny zavatra ohatrohatran'izany. Tianio ange zany réflexion selon la Bible izany sady hanonako ny fiadanana amintsika rehetra. Ka ho antsika rehetra zay mametraka ny fanontaniana zany hoe sady mametsiny be fahatany ny filazaon-tsara Jesosy Kristy raha misy zany Andriamanitra zany raha misy zany Jesosy Kristy zany de atsoy hamaha olana sy ny sisa be da be. De izay zany ny valiny hoe fankatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany avelao vela ao anatinao ny filazaon-tsara tsy mpamono olona ianao, tsy mpijangajanga ianao, tsy mpijoro vavolombelona andainga ianao sy ny sisa rehetrarehetra
De amin'izay fotoan'izay manampy anao ny zavatra rehetrarehetra mivaha ho azy ny karazana problème sosialy sy ny sisa be da be, ny insécurité, ny fanolanana, ny fon'olona satria misy ireny filazaon-tsara velona sy miaina ao anatiny. Zay no zavatra mba partageako amintsika. Tianao Jesosy rahasoantsika rehetra.